Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tsy azo ekena ny fandikan-dalàna miseho amin'ny endriny maro samihafa eto amin'ny firenena. Isan'izany ny faneken'ny HCC ny firotsahana Covid ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay efa tsy malagasy intsony. Fifidianana madio sy mangarara no takiana ho tanterahana eto amin'ny firenena isorohana ny korontana. Ireo no isan'ny teboka lehibe nisongadina tao anatin'ny fandaharana Angaredo nandroany ny arahan'ireo aina aman-jery maro nampita. Miendrika tsy fanaran-dalàna lehibe ny fametrahana ny gouvernement collégial hitantanana ny firenena ao anatin'ny fotoana maharitra tahaka ny zava-misy ankehitriny ireo mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana androany. Tsy tokony ao anatin'ny fotoana maharitra no hitantanana ny praiminisitra ny firenena fa ao anatin'ny fotoana fohy sady voafetra. Mahatratra 50 isan-jato ny fiainan'ny tahan'ireo ankizy niditra an-tsekoly any amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ny tsy taom-pianarana 13 ity raha ny tatra nataon'ireo vondrona sekoly tsy miankina toy ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé sy ny ADPM. Ny fitotongana ny fampianarana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny no isan'ny antony hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Tsy mahavita taona ny vokatra azon'ireo tantsaha eo amin'ny lafin'ny famolem-bary eo amin'ny faritry Vakinakaratra raha ny fanadihadiana natao. Maro ireo olana sedran'ireo tantsaha indrindra ny fahalafosany masimboly sy tsy fampinizezy ary matetika dia efa tiantoka no azo satria amin'ny vidiny mora no andraisan'ireo mpanangom-bokatra ny vokatra any fotony. Any ivelany, ampidiriny Corée du Nord ao anaty lalam-panorenan'izy ireo manomboka izao ny mahakasika ny fampiasana ireo nukleary izay tsy azon'ny olona rehetra tsy paina. Izany no tatra nataon'ireo tompon'andraikitra androany tranga izay manomevana ny fampiasana nukleary indray. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Falitafoana aminao indray ny tenako tomboko kilasy tomboko vavy amin'ny tsy aliny alakamisy 20 ny volana septambra taona 2024 ity manatra ny araba ary manasanao anjony fampahalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia tsy miravoravo tanana ireo ray aman-dreny ampanahy ireo olon-kendry sy mahatsiaro manana andraikitra amin'ny ity tanindrazana ity miaraka amin'ireo vondrony kandida mitady vahaolana isorohana ny mety ho voka-dratsy nisy fitovian-kevitra politika misy amin'izao fotoana izao ay-andefitra sy aneho ny tena fitiavan-tanindrazana marina ve ireo miziriziry amin'ny tsy ara-dalàna ny mahatonga-ndatsoratra. Raha mbola manana fisainana tena malagasy dia mahay ilay hoe lamba maloto ny tena tsy sasana imason'ny hafa. Enatra ho an'ny toe-panahy malagasy izao zava-misy anjaka sy vahana miaraka amin'ny vahiny izao. Tena efa niova hatramin'ny fomba fisainana mihitsy ve ny an'ny sasany satria efa tsy mizaka afa-tsy zom-pirenena tokana zom-pirenena frantsay ka tsy olana aminy izao fidirana vahiny mandamin-draharaha politika izao. Efa tonga teto ny SADC izao indray ny avy amin'ny firenena mikambana. Teo atsefatsefany teo nisy ihany koa ny fionana sy ny fiaraha-midinika tamin'ireo maso ivoho vahiny maromaro. Nanao ny nanandrefy azy ny FFKM. Mametra-panontaniana ny maro hoe inona ny vokatra ireny rehetra ireny. Hipetraka ho fanambarana fotsiny ve? Satria misy ankolafy hafa tsy afa-misaraka amin'izao zava-misy izao mba tsy ilazana mihitsy hoe fototry ny olana minimikipy ary tsy te hiain'ny hafa. Atraizana efa izay ary hatramin'ny roviana fanajana ny lalàna velona no takian'ny vondron'ny kandida. Tsy afa-miala amin'izay
ny ACC sy ny gouvernemanta ary ny filohan'ny Sénat. Fahatokisana ny fikirakirana sy ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy afabela amin'izany ny CENI sy ny préfet ary ny chef district, ny gouverneur, ny mpiasa-panjakana ny fotony ihany, hatrany amin'ny chef fokotany. Fifidianana madio, mangarahara, ekeny rehetra, tsy mitanila, afaka mampiasa ny hainao manjery rehetra, afaka mamory olona ny kalalahana ao anaty fanajana ny lalàna, manaja ny demokrasia. Ireo ny takiany vondrona iraisam-pirenena, mpamatsy vola sy mpiara-miasa, mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara. Tsy ny ahafahana manana izany rehetra izany ve ireo olana vahana miaraka amin'ny vahiny no tanisaina teo aloha ireo. Iza zany zao no tena olana. Ny rehetra afaka mamaly an'izay ankitsi-po. Inona fa tsy hisy andany andro sy fotoana ary karazam-pandaniana samy hafa ireo vahiny tonga eto ireo sy ny FFKM ary ny firaisamonim-pirenena sy ny vondron'ny kandidat fa tena hitady vahaolana maharitra. Fomba fiasa sy fisainana malagasy rehefa mamaha olana ny mitady marimaritra iraisana ahitana vahaolana. Mila fandavatena lehibe anaty fitiavan-tanindrazana lalina izao zava-misy izao. Izao lay afantarana ny atao hoe olona natao hitondra fanjakana fa tsy olona lipa-efana. Fa tsy azo ekena nisy fanaran-dalàna miseho amin'ny endriny maro samihafa eto amin'ny firenena. Isan'izany ny faneken'ny HCC ny firotsahako-vidian'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay efa tsy malagasy intsony. Fifidianana madio sy mangarara no takiana ho tanterahana eto amin'ny firenena isorohana ny korontana. Ireo no isan'ny teboka lehibe nisongadina tao anatin'ny fandaharana angaredona androany ny arahan'ireo haino manjery maro nampita. Onona saina. Ilaina ny fanazavana amin'ny olom-pirenena ny toe-java-misy marina miseho eto Madagasikara mba tsy hahatopotra ny miono amin'ny zava-mitranga sy ny fivoarana ny raharam-pirenena ny vahoaka malagasy. Io no isan'ny antom-pisiany ny fandaharana angaredona iarahan'ireo haino manjery maro mampita manerana ny nosy, hitondrany ireo mpanao gazety ny famakafakany fa ihany koa andraisana vahiny. Ho an'ny androany ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar no isan'ny ny vahiny. Nisongadina tamin'ireo fanio-kevitra fa milomano ao anatin'ny fandikan-dalàna i Madagasikara noho ny ataon'ny mpitondra nampindramina ny fahefana. Vokatra io, sehatra maro no anatin'ny fahasahiranana, mpiasa malagasy maro no nijaly, mijaly ary tsy mahafantatra akory ny ampitsony. Ireo no isan'ny antom-pijoroan'ny SSM raha nambaran'ny solotenan'izy ireo tao anatin'ny fandaharana angaredona. Ireo rafim-pitsarana nantenaina ampitoviny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ihany koa nandiso fanantenana hoy ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Ankehitriny misy olona anankiray manao boloky mamboatseva maminy atsy finy aroa. Ny ary tsy fohy fanangatahana ny eto irisihana sy idirana ihany eo amin'ny resaka zom-pirenena tiako ambara. Ary ny zavatra mahagaga ny fipetraky reto le mpiaradia aminy de mametraka fanontania noerany olona io ve nareo tamin'izy nanao le zom-pirenena. Ary ny tena mampimedy ity tsy tokony isy resaka tsony ny faux débat. Tsy vita ny resaka momba an'iny ka. Tsy vita ny resaka momba an'iny. Ary io ny tena fototry ny olona raha ny fahitako azy amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'ny lalàna de mazava ny resaka. Lalàna aloha ny resahako. Eo anatrehan'ny lalàna zany mazava be hoe tsy manana, tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy ny filoha teo aloha. Vokatr'izay naturalisation zay. Hatramy kely tsika de fa nampianarina tany amin'ny klasy nisy tsy anjera j'ai perdu le dos de ma clarinette. Rehefa hoe very de tsy aminao tsony ny dikan'izay. Be deaibe manko no milaza hoe io vie privé any. Tadidio fa ny andraikitra mitondra fanjakana tsy tokony afangaro mihitsy amin'ny resaka vie privé. Rehefa mitondra fanjakana ianao dia an'ny fanjakana an'ny vahoaka ianao zany. Fa tsy hoe izaho hitondra fanjakana fa ity ataoko ato ambadimbadika ato. Nefa tadidio. Ny filoham-panjakana, ny filoham-pirenena no président-ny Conseil supérieur de la magistrature. Ny tsy ambaratelo ny fitsarana rehetrarehetra ao aminy. Izy ny filoha faratapon'ny foloalindahy. Ny tsy ambaratelo ny tafika sy ny fiarovam-pirenena rehetrarehetra ao aminy. Ianao anefany tsy tokampo fa ny safidy hafa. Raha mbola lazaina fotsiny hoe mampirafy le izy mbola mety ho azo ny saina le ferina. Fa izy tena ny safidy ary very. Noho ny tsy fisian'ny fisaran'ny fahefana na ihany koa fanain'ny mpitondra afangaro ny fahefana para-tanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna no antony zao zava-misy izao ohatra ny fanazavana. Very vokatra izany ny fahatokisan'ireo rafi-pitsarana indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha ireo fanapahana navoaka ny tao anatin'izay herinandro vitsy izay no jerena.
ankoatra io mandeha ihany koa ny tsindry sy ny fanerena amin'ny endriny maro samihafa atao amin'ireo mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao ny teo anivon'ny SSM ny amin'ny tsy maintsy anarana ny firehan'ny mpitondra ny loko volomboasary. Letso hoe tsy fafampitikisana fotsiny fa tena hoe fanitsakitsahana lalàna. Azadiny fa fototra iorenan'ny asa-panjakana na ny nataoko hoe ny administration dia ny hoe tsy tokony hisy politika ao anatiny ao. Eto amintsika nefany arakaraka ny heritsoan'ny vanim-potoana no hiazakazahany zay fampidirana ny politika any anatin'ny administration na ny fitantanan-draharaha-panjakana zany. Dia azagahaka tsika raha miafarany amina hoe misavoritaka tanteraka ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao satria ilay administration na ilay fanjakana natao andrindra azy mihitsy ny manome ohatra ratsy any anaty fiarahamonina any. Ny tompona andraikitra rehetra isika mpiasa-panjakana na tompona andraikitra amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any rehefa hita fa tsy manara-dalàna dia misokatra ho antsika ny syndika fa mifanometana isika ary mifanampy. Dia za dia milaza mazava eto fa tsisy mahasakana indray tsy andinika ny raharam-pirenena satria hiara-ny fanapahan-kevitry ny mpanao politika nampindramina fahefana mitantana ny raharaha mitantana ny fanjakana ao anatin'ny fotoana voafetra hatrany ny mpiasa malagasy. Ankoatra ireo fivahinianana mivantana, nisy ihany koa ny fidiran'ireo mpanao politika olom-boafidy sy hery-velona maro samihafa tao amin'ny fandarana angaredona androany. Isany nisongadina tamin'izany tsy fahatomombanana misy amin'ny fikarakarana ny zodram-pifidianana izay ahina hiteraka korontana aoriana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Eo ihany koa ny fomba hanandrafetana ny lisam-pifidianana satria aty aminay ety zany dia maro ny olona manana ny tapakila ny karne nakana ny anarany ny soratany anarana ao anaty lisam-pifidianana nefa raha atao ny fanamarinana andehana amin'ny fokotany mijery an'le kara-pifidianana dia tsy mahazo karatra ireo olona. Midika zany fa very soa avy hatrany ireo olona ireo vokatry ny sy mahatafiditra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Anananay pirofo moa zany rehetrarehetra zany dika zany fa fifidianana sy andraikany rehetra anjara na dia nanana ny finiavana sy ny fisitrahana ny fo sivily ara-politika le olona tokony andray anjara amin'ny fifidianana. Ka misy sy fahatomombanana bebe zany hita soritra sy mibaingana. Ito ny fandarana angaredona iarahandro ainao manjery maro misalahy amin'ny fikarakarana sy ny fampitana azy isan-tokantrano. Eo ihany koa ny amin'ny tambazotra tserasera tanjona ny azahoana sy ahafantaran'ny olom-pirenena tsirairay ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Fa etsika ho any gasikara fanjakana toliaza izay inotron'ireo soliteny avy amin'ny fikambanana ny antoko politika maromaro no mafisin'izy ireo tamin'izany fa ny fanoherana hatrany ny firitsahan'ny Andry Rajoelina ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny maha frantsay azy. Eo ihany koa nisy fankasitrahan'izy ireo nisy fizaram-bola sy ny t-shirt na ireo fitaovana mety anohitoina ny safidim-bahoaka Bonhomme Élysée Kolo Toliaza. Izay mpikambana ato amin'ny fikambanana hetsika ho any gasikara fanjaka hafoezina amin'ny hoe haitso GF dia manao ireto fanambarana ireto mikasika ny HCC ekena fa tsy azo ivalozany fanampahan-kevitra reo nefa amin'ny anarany mangarahara manainga ampanajana anareo HCC hamoaka ny singa taratasy tsirairain'ireo kandida rehetra nilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena ireo izahay haitso GF. Momba ny filatsahana toa Andry Nirina Rajoelina toherinay marindrano ny filatsahana toa Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana rehetra atao eto Madagasikara satria vazaha frantsay izy nanomboka ny taona 2017 ka hatramin'izao. Mazava aminay haitso GF ny tsy namaliany ny tenin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao amin'ny Île Glorieuse ils éparse hoe ici c'est la France ity dia la France satria efa frantsay atao Andry Nirina Rajoelina ka tsy maintsy miaro ny tombotsoan'ny Frantsa. Tsy pahinay marindrano ihany koa ny fanohanana toa Andry Rajoelina mivantana olona milatsaka ho fidina na inona fidianana na inona eto Madagasikara mikasika ny fifidianana. Toherinay marindrano ny fizaram-bola, t-shirt, casquette, lambahoany sy ny sisa amin'ny fifidianana satria kolikoli ireny. Fa ekenay mazava ny fizarana ny programanasa ny vila ny mpilatsaka ho fidina ka raisina ampitiavana sy amboninahitra masina i Madagasikara.
Makasika andra raha-pifininy izay hatrany dia miendrika tsy fanaran-dalàna lehibe ny fametrahana ny gouvernement collégial hitantanana ny firenena ao anatin'ny fotoana maharitra tahaka ny zava-misy ankehitriny hoy ireo mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana androany. Tsy tokony ao anatin'ny fotoana maharitra no hitantanana ny prime ministre ny firenena fa ao anatin'ny fotoana fohy sady voafetra. Tokony hisy ny session spéciale iantsona ireo loholona hifidianana ny filohan'izany androm-panjakana izany ka izay alana eo no mitantana ny firenena. Tsy manara-dalàna raha ao anatin'ny fotoana maharitra tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao no hitantanany gouvernement collégial ny firenena hoy Dina François izay mpampianatra lalàna androany manoloana ny toe-java-misy ankehitriny. Mazava ny voalazany andininy faha-27 raha ny nambarany ary tokony ampiantso ireo loholona natateraka fivoriana ka hifidy izay ho filohan'ity androm-panjakana ity ny RCC ka izay filoholany eo no mitantana ny firenena mandra-pahisian'ny filovavao ny volana janoary ho avy zao. Dia ao anatin'ilay article 46 iny raha mitondra ny gouvernement iara-mitantana ny gouvernement dia sy miteny izy hoe amin'ny fotoana izao ny hitantanany zany. Dia raha manao référence koa nefa le article 52 alinéa 3 na alinéa farany dia sy miteny hoe amin'ny fotoana izao ny hitondrany gouvernement miara-mitantana ny raha. Raha ny hevitro tao anatin'le raha zany zay maha olo-pirenena maneho hevitry teny zay dia hoe tokony narahany fitsarana tamin'ny fotoana igny hoe manery ny mpanatanteraky hiantso session spéciale rehefa constaté lay hoe tsy fahafany président Sénat manao an'ilay intérim. Zay le hevitro ao anatin'le raha zany hoe tokony niaraka tamin'ny didy igny no niantsoa ny fitsarana hoe manery ny gouvernement hiantso session spéciale aty amin'ny Sénat hifidy président vaovao anao an'ilay intérim. Mazava ny voalazan'ny andininy faha-70 amin'ny lalam-panorenana raha ny fanazavana fa mizara telo mazava tsara ny androm-panjakana eto Madagasikara ao ny filohan'ny republika eo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary ny antenimiery. Tsy tokony hivoana amin'ny voalazan'ny lalàna ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny. Président de la République izy tenany zany no androm-panjakana dia raha omena ny gouvernement nefa le fahefana dia misy vide institutionnel amin'izay fotoan'izay satria tsy hisy filoham-pirenena. Dia zao anefa lay concept ny fametrahana ny président Sénat ou anao intérim chef d'État dia hoe image n'ilay unité nationale, image n'ilay souveraineté nationale. Dia mazava nefa ao anatin'ny article 46 hoe mandra-pitongava ny filoham-pirenena vaovao dia ny président Sénat no manao ny intérim. Raha manome fahefana ny mpanatanteraka nefa d'une manière collégiale ny voasoatra ao anaty lalàna sy miteny izy hoe jusqu'à investiture nouveau président. Dikan'izany izay ny mahavy anay maneho hevitra hoe anatina fotoana fohy tokony ho hita tao anatin'ny didy igny hoe anatin'ny 10 andro na herinandro dia manao session spéciale Sénat hifidy président vaovao. Nefa sy tonga amin'izay moa dia ratsika mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena io zany. Asehon'ny mpitondra fanjakana amin'ny endrika maro samihafa ny fandikanan'ny lalàna eto amintsika amin'izao fotoana raha ny fanazavana hatrany ary fandikan-dalàna amin'ny tombontsoa manokana ho azy ireo. Manandanja ary zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny fanomezana sehatra ny sambatan'olona araka ny fahaizana sy ny traikefa ananany hoy ny kandida lazana faharoa Ajo Andriananarivelo. Olona efa manana traikefa sy fahafahana miroso amin'izany ny tokony hitondra ny firenena. Gaëtan Andriatsilavo. Resy lahatra ny kandida larana faharoa Ajo Andriananarivelo fa azo atao ny mametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Asa goavany zany ary vonina sy efa niomana tamin'izany tao anatin'ny taona maro izy. Raha ny fanazavana nomeny nandritra ny fionana tamin'ny solotena niponina natao iosy. Manana ny lanjany manokana amin'izany ny fanomezana asina ny maha-olona. Tokony homena sehatra ny isam-batan'olona ka ho raisina araka ny fahaizana sy ny traikefa ananany. Ny tsirairay avy izay samy manana ny fanomezam-pahasoavany manokana. Ny zava-dehibe dia hoe amintsika reto tsy ho lasa dokotera daholo tsika, tsy ho lasa mpampianatra daholo tsika, tsy ho lasa maramila daholo tsika, fa namena Andriamanitra fahasoavantsika dia ahoana ny amoahana an'izay ao anatin'ny fampianarana. Ohatra zany no namana teo hoe mizatra mahafinaritra azy dia manao firavaka. Dia tokony misy zany amin'ny sehatra ny fampianarana manome sehatra n'izay fahaizany manokana sy fitiavany manokana izay mba ahafahany mandeha lavitra kokoa.
tsy voatery ny olona navita fianarana faran'izay farany ambony akory tsy maintsy tafita fa ny olona zay mifantoka amin'ny asa zay voafehany aitsika tsara ngam'izany. Misy maçon tena mahay maçon mihitsiny a fa tsy voatery ny olona navita nanao fianarana ambony be akory dia hanao maçon. Samy manany ny anitra ho azy zany. Na izany ilaina ny toe-tsaina matianina amin'ny asa fiariana sy ny fivelomana atao. Anjaran'ny fanjakana sy ny mpitondra no manampy ny vahoaka amin'izay fotoana. Tokony matianina ao anatin'io resaka atao io. Na ino io asa io na ino ny asa dia mahavelona foana rehefa tena matianina ianao fanaovana azy. Tsy misy asa ratsy zany a fa ny fitiavanao sy ny fanaovanao asa io faran'izay tsara ny tena zava-dehibe. Dia tokony izay zany a misy sehatra tsy maintsy apetraky ny fanjakana ao amin'io. Ny hoe ahoana ny afantarina hoe reto dia tena olona matianina marina ary rehefa matianina izy a dia misy sehatra hanampiana azy. Ampiana izy ara-pitaovana. Ny olona eto amintsika mantsy dia izao betsaka ny manandranandrana asa, betsaka ny mitsapatsapa asa fa tsy mifantoka amin'ny asa anankiray azy tena tiany ary ny fanjakana koa tsy manampy azy. Efa manana ny paikady ahafahana mamorona sy manome asa ho an'ny tanora ny kandida larana faharoa raha ny fanazavany teto anatreany reto solotena ny mponina ao iosy reto famoronana asa izay tokony hainga amin'ny zava-misy sy ny mampiavaka ny faritra tsirairay avy. Mahatratra 10% ny fianan'ny tanireo ankizy niditra an-tsekoly any amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ity taom-pianarana 13 ity raha ny tatra nataon'ireo vondrony sekoly tsy miankina toy ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé sy ny ADPM ny fitotongana ny fampianarana ny fahasairanan'ireo ray aman-dreny no isan'ny antony hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Onona saina no mitatry ny antseprin'izay. Ity taom-pianarana ity no ambany indrindra ny tany fidiran'ny mpianatra an-tsekoly raha tao anatin'ny folo taona farany izay latsaka hatramin'ny 10% any amin'ny toerana ambanivohitra araka ny nambarany teo anivon'ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar sy ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé. Ireo vondrona roa ireo izay ahitana sekoly manodidina ny 540 manerana ny nosy. Ny any ambanivohitra zany no tena hoe tena tratra n'ilay fahasairanana. Mazava ho azy moa zay satria eo ny alatsiny lalana dia miakatra avokoa ny frais, eo ny fitaovam-pianarana dia raha ny fidirana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 50 isan-jato 5 isan-jato zany mbola tafiditra aloha zany hatramin'izao. Misy ireo faritra tena any ambanivolo tena tsy misy ninina moa zany dia ny akamaroany ireny dia nilaza mihitsy hoe iza ny tianareo ho velona ny zanakay sa andeha-ndoha saram-pianarana any aminareo dia tsy ho tanteraka izy. Ary reny zaza reny koa rehefa matsiaro hoe ary le olona mitondra eto amin'ny tany sy mifanjakana na député io na inona io dia olona tsy dia nahita fianarana loatra dia ozy hoe tsy alohanay koa ve mba manao ohatran'ireny. Ny antony dia niendanja ary tsisy ilana azy tsony ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Rahantsika mahita ny vokatra teo tsisy asiny tsony le fanadinam-panjakana satria taiza mbola nisy baka ao anaty labozia, taiza mbola nisy fuite de sujet na BPC io na baka io. Fanjakana inona no entina amin'izao fotoana izao 7% ny tapavitrian'ny mpianatra niditra an-tsekoly ho an'ireo manodidina ny renivohitra sy ny tanan-dehibe ary 9% izany ho an'ny teto Antananarivo sy ireo renivohim-paritany. Araka izany tsy tratra ny 100% tamin'ity taom-pianarana ity na an-drenivohitra izany fa indrindra ny tontolo ambanivohitra. Ahina ianatra ny io io mandra-pavita ny taom-pianarana indrindra amin'ny fotoanan'ny maitso ahitra raha ny fanazavana hatrany. Voaporofo izao fa tsy nataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny sehatry ny fanabeazana fa ihany koa mitotongana ambany dia ambany ny fari-piainan'ny malagasy. Zay moa zany ny hoe vahaolana azonay natao dia ny hoe mifampirahana aloha amin'ireo ray aman-dreny izay azo atao. Ka na eo aza ireo le efa tafiditra dia mbola misy ihany koa zany le olana hoe eo amin'le fitaovana. Niakatra dia niakatra be mihitsy zany le fitaovam-pianarana satria rehefa tsy eo moa fitaovana inona no entina miasy ka dia miatso-vonjy mihitsy zany amin'ny fanjakana hoe inona ny tena zavatra atao. Ka raha tsy izao no mandray fepetra dia aloha lotsoina aminareo fa hoe vao may mangady lavaka bebe kokoa tsika amin'izao zavatra izao. Zay no ataonay. Raha amin'ny zavatra misy zany zay dia matahotra izay satria
tsy atao lohalarana intsony hoe fanabiazana eto amintsika fa resin-javatra maro zay mipoitra. Nidina ny tateny amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana etsakilany tsy voahaja ihany koa fa nijanona ho kabary ambony latabatra ny hoe maimaim-paona eny amin'ireo sekolim-panjakana. Tontolo ny fampianarana izay hatrany dia nitarika Savorivory teny anivon'ny lycée Andohanany Fotsy amin'ny androany ny fametrahana ny provisoire vaovao ito voatendry isahana io andraikitrio eny an-toerana raha efa tonga hatreny anivon'ny fitsarana ny rarà totosandroany famindram-pahefana saingy maro ny nanio ny tsy fankasitrahany noho ny antony maro fanampanazavana. Olona iray nahazo décision d'affectation teto amin'ny lycée Andohanany Fotsy efa tamin'ny taona 2024 noho ny antony maro samihafa dia tsy tanteraka teto mihitsy zany passation de service zany satria mbola aperinasa ny proviseur teo aloha tamin'ny fotoana nahazoany décision d'affectation. Raha fitinina dia fotoana lava ihany koa nivezivezeny teto niaraka tamina OIC ary tonga hatramin'ny raharaham-pitsarana teny amin'ny tribunal mihitsy aza ny fomba nataony mba ahafahana mipetraka eto amin'ny lycée Andohanany Fotsy. Ary omaly izy zany tonga teto niaraka amin'ny OIC niaraka tamin'ny syndicat maro zay nanatanteraka didy fa hovoana amin'izay ny birao fa izy no manana décision ara-dalàna hitondra ny lycée Andohanany Fotsy. Teo anatrehan'izany dia niteraka korotana sy disadisa tokoa satria ny fijeriny maro indrindra ny mpampianatra dia ny hoe tsy mbola nahita toe-javatra ohatran'izany teo amin'ny sehitry ny fanabeazana hoe fifamindrapa-efana eo amin'ny tompona andraikitrana sekoly ve dia tsy maintsy hoentiny eny amin'ny raharaham-pitsarana sy amoahana didim-pitsarana ny fanatanterahana azy dia izay no zavatra nitranga omaly ariva ary zao atrehanareo zao dia fanatanterahana an'izany famindram-pahefana amin'izay proviseur vaovao nalefan'ny ministère zay. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fanitarana ny fifanarahanam-piara-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Semlex izay manamboatra ny passeport malagasy. Ity orinasa ity izay efa 20 taona izao no niantoka ny fanamboarana ny passeport malagasy saingy nahitana olana hatrany nandritra izany. Fitsino Koloina. Mitoa ny fifanarana amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa Semlex Europe SA izay manamboatra ny passeport malagasy araka ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra Omaly 17 septambra. Ity orinasa ity izay efa 20 taona izao no niantoka ny fanamboarana passeport malagasy. Nandritra izany nahitana olana hatrany fanamboarana ny passeport teto an-toerana. Filarambe manomboka amin'ny 4 ora maraina no iainan'ireo olona manamboatra izany. Tamin'ilay anatra dossier voalohany tamin'ny efatra sasany tonga teto fa tamin'izany efa betsaka olona be teny efa latsaka efa 100 latsaka ngano tonga teto tamin'izany. Dia zareo indray no manome ticket ahafahanao mandoa an'ilay vola zany hoe mbola milahatra ihany koa maka an'ilay bon de caisse avis de paiement. Iny koa mila tonga maraina be satria amin'ny efatra sasany ihany koa dia efa tonga tateotra na manokana fa amin'izany efa misy olona betsaka milahatra eo satria araka ny fahafantarako azy mantsy efa misy ticket omeny zareo iny fa mety efa voafetra iny ticket iny dia le olana efa be dia be ilay mikarakara passeport dia raha ohatra ka tsy tonga aloha zany ianao dia mety tsy ahazo dia mety hody maina indray ianao rehefa ohatra ka taraiky fa ao amin'ilay mandovola no tena milahatra sady ela be satria ianao milahatra ao amin'ny enina amin'ny fito efa tonga eo any amin'ny valo sasany ao vao na amin'ny 7 any mihitsy vao mivoany mandray vola zareo ao zany hoe ny anahy zany zao 4 jours latsinainy talata larobia lakamisy. Miverembena hatrany olana nandritra ny fifanaraha-piara-miasa ny Rontota tamin'ity taona ity ohatra efa nitsahatra nandritra ny iray volana ny fanamboarana ny passeport. Ny volana martsa vao niverina amin'ny laona izany ary voafetra ny isan'ireo passeport azo noraisina tetsy amin'ny polisy-pirenena Anosy. Olana tamin'ny tsy fisian'ny carnet na fahasimbany milina hatrany no anton'izany raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ankehitriny mitohy hatrany fanadiadiana sy fangatana antota taratasy voatokana amin'ireo mangataka izany. Fahitako ny fanamboarana passeport ity aloha tena sady lavitra na avezivezy tena sarotra be ilay satria aveziveziny zareo foana. Aloha zao fahitako an'ilay izy dia natao enquête aloha natao enquête dia ilay enquête iny dia mozy izy zareo hoe mila maka lettre d'engagement. Fa le lany fotoana sy lany raha mivezivezy tena hitako malanina be satria tokony niasa zao tsy afaka niasa satria mivezivezy aty foana.
efa ho herinandro. Tsy aivina nanomboka tamin'ny taona 2014 ny orinasa Semlex Europa SA no nandray tanana ny fanamboarana ny passeport malagasy. Nahatra 7 taona ny fifanarahana tamin'izany. Ny taona 2012 nihitatra ny fifanarahana teo amin'ny rotota ka niditra tamin'ny fanaovana ny passeport elektronika ny fanjakana malagasy. Ny volana Jolay 2012 no nanao tolobidy ny fanjakana ary izao manavao ny fifanaraha-piaramiasa izao indray. Mila fandraisana fepetra manokana ny fampielezana ny vaovao tsy marina eto amin'ny firenena indrindra amin'izao fotoana mampafana ny toedrara izao ny teo anivon'ny FES Madagasikara androany nambarany tamin'izany fa vao hososy ny demokrasia eto Madagasikara noho izay fipariahany tsao sy ny vaovao tsy marina izay ireo tsao sy vaovao tsy marina izay ahina hiteraka korontana sy savorivory. Christian Ndimby. Ahina hiteraka korontana sy savorivory eto amin'ny firenena ny fipariahany vaovao tsy marina sy ny tsao manerana ireo tambazotra tserasera eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny FES Madagasikara androany. Na eo aza ny lalàna mamaritra an'izao hisitraka vaovao ankalalahana. Tokony isy ny fepetra manokana manoloana ireo fampielezana amin'ny vaovao tsy marina na ny désinformation raha ny fanazavana. Kasandra moa dia fampafantarana ny etsika famoronana hoe vaovao tsaika eto Madagasikara. Izy io dia vovonana anankiray iaraha-miasa amin'ny agence média francophone sy ny Transparency International ary ny OIF zany izay tohanany OIF moa zany. Araka ny fantatritsika dia zava-dehibe zany hoe fahazahoan'ny olom-pirenena tsirairay vaovao marina zany ary mitondra fahaisana mihitsy ny demokrasia raha ohatra ka ny vaovao notsoana no miparitaka ao anatin'izany ady amin'ny désinformation zany mihitsy no niarahanay efatra rototo ireo niarany asa mba hametrahana voalohany indrindra moa plateforme anankiray ahafahana miady amin'izany désinformation zany. Nanamafy ny teo anivon'ny Transparency International fa tokony hiara-entana ireo mpisihatra rehetra ary tokony handray andraikitra mpitondra fanjakana manoloana izay famelana ankalalana an'izao hisitraka vaovao izay. Zany hoe sarotra be zany eto nanao an'ilay ady rera rehefa tsy manao ny ankilany. Dia izay foana moa zany ilay mitrangy lasa ohatrany hoe mifatratra ny mpanao gazety ilay izy matetika kanefa ny tsy mpanao gazety rery no eto ambony sehatra. On n'est pas les seuls joueurs. Eo daholo tsika dia samy tsisy nanao an'ilay le andraikitra. Rehefa miteny mantsika hoe zo ilaza hevitra dia tsy mpanao gazety ihany no voakasika izay. Olom-pirenena rehetra dia ao anatin'ny olom-pirenena koa ny olona misehatra amin'ny politika na candidat izy na antoko. Raha toa zany tsika ka iteny hoe anao ady madio anatina resaka demokrasia dia tokony mitovy ny chance ny olona rehetra afaka ilaza ny heviny amin'izay fomba izay apetraky ny lalàna. Isaraka izany ny atrikasa natao andinihana izay fipariahany vaovao tsy marina izay na ny désinformation eto Madagasikara ny 30 volana septambra ho avy izao etsy amin'ny parvisy Analakely. Atrikasa izay iarahan'ireo mpisihatra rehetra manodidina izay ady amin'ny fipariahany vaovao tsy marina izay. Ankilany, nototosaina androany tetsy amin'ny FES Madagasikara ankady fotsy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny zo hisitraka vaovao ankalalahana. Etsika izay nitadiavam-baolana manoloana ny endrika fanitsakitsahana ny lalàna sy ny demokrasia eto Madagasikara ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy mijanona amin'ny mampampindram-bola manana ny maha izy azy fotsiny ihany. Manampy ireo tanora navita fianarana hiditra amin'ny sehatry ny asa ihany koa ny première agence de microfinance. Isan'izany ny fanaovantsony fiara-miasa teo aminy sy ny IT University ka andraisana ireo tanora navita fianarana hanao stage sy hiasa ao aminy. Tafahoana ny ity sy ny manina izay no amehezana ity fanaovantsony fiara-miasa teo amin'ny première agence de microfinance sy ny IT University ity. Ho fanampiana, voarakitra anatin'ny fiara-miasa ny andraisan'ny PAMF na ny première agence de microfinance ireo mpianatra nivoaka avy eto anivon'ity sekoly ity akatraikefa sy hiasa vetrany ao amin'izy ireo. Satria ny aty amin'ny fianarana zany makany amin'ny sehatra asa voalohany eo zany mila fizarana ihany koa. Zany hoe manatsara le employabilité an'ilay ankizy no mizatra azy amin'ny koa amin'le situation réelle zany amina projet satria ny produit digitaux de BDB raha tsy miteny afa-tsy ny MCAD fotsiny azo mampiasa mametraka hatrany amin'izany hoe ahoana ny fametrahana ny data warehouse, ahoana ny fametrahana plateforme scoring, ahoana ny intégration an'izany miaraka amin'ny corps banking system, ahoana ny fomba tokony hitandremana rehefa misokatra le API amin'ny public
amin'ny resaka sécurité informatique zany hoe be dia be amin'le discipline ianarana ao amin'ny ITU ny tonga dia ananan'le ankizy a fahafahana mampiatra amin'le asa amin'ny tena izy. Mamolavola mpianatra ay mifehy ny tontolo informatika ny IT University. Ity farany izay manana sambam-piofanana maro mikasika izay informatika izay. Eto amintsika zany zao misy ny antsoina hoe développement ny famoronana an'ireny fitaovana ampiasain'ny orinasa ny logiciel zany. Misy ny fikarakarana ny tambazotra ny réseau. Ireny koa zany azon'ny ankizy eto atao tsara. Amin'izao fotoan'izao malaza be ny fampiarana izay miankina amin'ny internet. Misy ny ampiasain'ny orinasa, misy ampiasain'ny tsirairay eny amin'ny internet. Ireny zany zakan'ny mpianatra avy daholo mamokatra azy. Hatreo amin'ny licence moa zany 3 taona. Rehefa mahana bac plutôt scientifique zany moa ny atao aminay satria mila manana firehana scientifique bebe ihany raha tianao an'izany informatique zany. Ho raisina ny tanana ireo mpianatra nivoaka, iara-iasa amin'ny première agence de microfinance izy ireo. Ho mora kokoa ny ampita ny traika fananana amin'ireo mpianatra noho izy ireo efa niofana manokana mikasika ny fikirakirana ny informatika raha ny fanazavana. Ary mifanitsy be dia be amin'le mpianatra spécialisation an'le mpianatra mivoaka ato zany le zavatra ilain'ny première agence de microfinance. Ary mora kokoa ny mampita an'le expérience efa nananay amin'ireo mpianatra vao mivoaka ireo satria efa mizara ihany koa zany izay ao anaty mandritra an'le période d'incubation. Ireo mpianatra ireo arak'izay maha hoe incubation azy zay zany ho raisinay atao mizatra tsikelikely ao anatin'ny sehatra matianina arak'asa. Jaivina manome lanja manokana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny première agence de microfinance izay isan'ny sangany amin'ny fampindramam-bola eto Madagasikara. Atao vaindohan-draharaha amin'izany ireo tanora na vita fianarana ka omena tohana mba ho mora amin'izy ireo ny idirana amin'ny sehatry ny asa. Ohatra mivaingana amin'izany izao fiaraha-miasa natao siny izao. Dinany koa ny antsika amin'ny sainy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Rehefa avy eo ary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ndao mamokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ireo fitotom-bary aingam-piasa no azona vokatra tsara. Milina mahavita mitody varatra amin'ny 2.5 taona isan'ora. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna, ex Universal Import.
Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilac ilay koba efa misy ronono sady tonga dia efa vonona mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina misy vitamine roa me folo sy mineraly efatra sady be fer sy calcium ary asa donona koa ny koba katsaka Fahilac matsiro aoka izany sady tena tiany ankizy ery na koba barim-bazaha na koba katsaka mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilac. Fahilac mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tsara atao anatin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao mamerina ny Arab misaotra ny hatrany manaraka pejany toe-karena avy hatrany dia tsy ampy ny fanohanana ny sehatra ny asatanana eto Madagasikara ny ankamaroan'ireo mpisehatra izay ao anatiny sehatra tsy ara-dalàna ankehitriny miantoka ny fampandrosoana raha toe-karena amin'ny alalan'ny fanondranana sy fampiroboroboana ireo orinasa madinika sy salantsalany ireo karazana asatanana ireo raha ny fanazavany pahay toe-karena fitsino koloina. Ilaina ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana ho tombontsoa ara-toe-karena manomboka any amin'ireo orinasa madinika sy salantsalany izay manao asa tanana samihafa no ahafana mivoatra amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny ankamaroan'ireo mpanao asa tanana malagasy izay mbola any amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ary tokony omena lanja raha ny fanazavana ny mpampianatra manam-pahaizana amin'ny fampandrosoana aty Afrika sy Azia. I think that amin'ny sehatra tsy manara-dalàna dia be dia be ny olona manam-pahaizana miezaka ho velona sy miezaka mamorona amin'ny resaka taozavatra, afaka mamorona izy ireo ary afaka manavao sy manatsara mitondra zavabaovao mahazo tombony any aoriana. Tokony hampirosiana ny zavatra tahaka izany mba ho tombontsoan'ny toe-karena. Ny tsara ho fantatra dia ireo orinasa avy any Japon izay efa manana tsena maneran-tany dia avy amin'ny orinasa kely tsy nanara-dalàna izay manana fianakaviana miisa 5 ary niezaka nivoatra dia lasa manavarotra maneran-tany amin'izao fotoana. They started from invention to innovation and finally devolution, of the production and consumption. Mitovy amin'ny zava-misy eto Madagasikara no ny antombohan'ny Japon raha ny fanazavana hatrany ity firenena ity izay isan'ny sangana amin'ny sehatra ny famokarana amin'izao fotoana ary azo atao ohatra amin'ny fampandrosoana. Ny tsy fahampian'ny fanohanana ireo sehatry ny asa tanana sy ireo sehatra tsy manara-dalàna ireo no sakana eto Madagasikara raha nambarany pahay toe-karena. Mitovitovy mihitsy zany situation tsika malagasy zany sy ny japonais koa zany sy ny keniana zany hoe miainga zany amin'ny secteur informel. Eto amintsika zany efa nisy rapport zany maromaro navoaka zany ny pikaroka mikasika ny hoe zany hoe misy potentiel goavana zany ny secteur informel. Tena koa zany dia namoaka ny zavatra zay. Fa eto amintsika zany amin'ny ankapobeny everina ohatrany hoe boka émissaire zany secteur informel io eto amintsika zay zany ny olona zavatra zay. Ohatra zany ohatra hoe toga gasy zany zao ohatra dia interdit le izy. Any hoe eto amintsika zany tsy ampy zany le soutien ho an'ireo olona reo zany mba ahafahany zany mivoatra kokoa manao le innovation zany ka hampandroso zany ny toe-karena antsika zany eto amintsika zany ny fandiniako azy zay zany tsy ampy zany zavatra fa tsika zany
fahitako azy araka nataoko zany de hoe manana zany Madagasikara ny potentiel goavana amin'ny resaka hoe du secteur formel io tsy teny fotsiny ohatra hoe resaka textile ohatra efa ela be antsika neny manana fahaizana manokana momba zany hoe mandrary zany lamba sy ny tara zany sy manjaitra ohatra fa tsy ampy zany le fanohanana zany zay ngamba zany tsy ampy eto amintsika hoe mila tohanana zany ro artisan reo tsy hoe fanjakana ihany fa nany hoe sehatra zany fandrarana ohatra hoe misaka banque zany tokony zany manoana azy koa zavatra araka izany tontosandroany tetsy Antaninarenina ny ady hevitra naraina famelabelaran-kevitra izay nentin' ireo mpampianatra avy eto an-toerana sy any ivelany ny resana ny tontolon'ny asa tanana sy ireo orinasa madinika sy salatsalany ho tombontsoa ny toekarena ity hetsika ity izay tafiditra amin'ny andininy fahaefatra amin'ny jikasher karakaraina eto Madagasikara. Tsy ampy ny velaran-tany azo lena fa ny malagasy mamokatra eto Madagasikara antony mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo ireo firaisamonim-pirenena no fanadihadiana ifotony ny tsy fanjarian-tsakafo izay tsy any amin'ny faritra andro ihany fa efa miparitaka saiky manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana ka isany tafiditra amin'izany ny ao amin'ny farafangana sy vangaindrano raha ny fanazavana. Mirongatra amin'izao fotoana ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ny distrikany farafangana sy vangaindrano ao anatin'ny faritra Atsimatsinanana raha ny fanadihadiana nataon'ny firaisamonim-pirenena tany an-toerana. Anton'izany raha ny fanazavana ny tsy fampian'ny velaran-tany azo volena ho an'ny komuna Soamanova distrikany Vangaindrano manokana izay ahitana mponina manodidina ny 1,4 alina izao tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay avokoa ny akamaroan'ny mponina ao an-toerana hoy ny tompon'andraikitry ny komuna. Razambara aloha zany any Atsimatsinanana Vangaindrano amin'ny komuna Soamanova dia ny fanana tany dia le lova nahajarin'ny ray aman-dreny be taloha io ihany zany no fototra iveloman'ny vahoaka ao io ihany zany no ifampizarahan'ny taranaka fa tsy mivelatra manerana an'le tanàna zany le amin'le fanana tany ao ihany zany no iveloman'ny olona dia kely nefa le zavatra ny olona be dia be dia kely ny vokatra kely koa no azo dia kely ny sakafo azo dia lasa avakely ny sakafo azo dia kely tsy manjary ny fanjarian-sakafo. Ankilany miankina feno amin'ny finiavana politika nana ny fitondram-panjakana no ahafahana mamahy olona ny tsy fanjarian-tsakafo io hoy ny firaisamonim-pirenena. Inona no ataontsika hoe lesoka anisan'ny lesoka zany ny eo amin'ny resaka fitsinjarana ny tany matetika ny fanjakana any amin'ny investisseur étranger no manome tany ngeza be fa tokony efa hitodika amin'izay hoe ahoana ny anana malagasy tany satria malagasy izy voalohany zay aloha zany ray voalohany dia tokony misitraka ny tany eto Madagasikara fa indrindra raha ampirisika an'izay hoe ady amin'ny tsy fahampitsakafo izay dia ny fitsinjarana an'ireo tany ireo amin'ny malagasy. Tsy evana nisandroany ny famoahana ny vokatry ny fanadihadiana mikasika ny fifandraisany tsy fahampitsakafo sy ny fananantany nataon'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny kody menabe tany amin'ny faritra Atsimatsinanana nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Tsy mahavita taona ny vokatra azon'ireo tantsaha amin'ny lafin'ny fambolem-bary ao amin'ny faritry Vakinankaratra raha ny fanadihadiana natao maro ireo olana sedrain'ireo tantsaha indrindra ny fahalafosana ny masom-boly sy ny tsy fampian'ny zezika ary matetika dia fatiantoka no azo satria amin'ny vidiny mora no andraisan'ireo mpanangom-bokatra ny vidin'ny vokatra any fotony. Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra mamokatra ary manondrana ireo vokatra any amin'ireo renivohim-paritany maro samihafa eto Madagasikara ny faritra Vakinankaratra amin'izao vanim-potoana izao anefa dia tojolana sy fahasairana tanteraka ireo tantsaha eo amin'ny lafin'ny fambolena amin'ny ankapobeny. Anisan'ny olana goavana sedrain'ireo tantsaha eto Vakinankaratra ny eo amin'ny fahalafosany masom-boly entina mamboly na ny voly avitra izany na ny fambolem-bary. Manaraka izany ny fitaovana sy ny zezika ary ny tsy fampian'ireo teknisianina mahakasika amin'ny fambolena midiny ety fotony manampy ireo tantsaha. Tsy mbola nisy fijerevana manokana nataon'ny fitondram-panjakana manoloana izao fahasahiranana izao hoy ireo tantsaha fa ny herim-batana sy neti-manana kely eo am-pelantanana no ahafahana mivelona sy mampiroborobo ny fambolena. Tsy ary mbola nisy fanampiana hoe mba azony avany amin'ny fitondram-panjakana fa dia ny herim-batana hitatsaha ty fotsiny no hoanina na ara-bola na ara-pitaovana ray manontolo tena tokony hisy fanampiana zao raha amin'izany satria tsy ampy mihitsy zany leti-manana.
tena tsy misy mihitsy fa dia miaina ny anina fotsiny indrindra amin'izao le hoe akaiky amin'ny fifidianana akaiky amin'ny fifidianana dia misy manentana aloha eo akaiky amin'ny fifidianana mandra-pahatonga ny vitan'ny resaka zalahy io dia tohiziny ihany tohiziny kely efa avy eo miaina masomboly ry any dia tsy hita zala vidy amin'ny masomboly zao no tena sedra olany ety aminay amin'izao sy ny zista raha dia hiavitra izy le olona le masomboly lafo be indrindra zao raha vao mipotraka ty orana ty mety ny masomboly ngamba mety miakatra any amin'ny 9 any ny tsaramaso na 7 arivo dia ny variny keo ngamba miakatra ohatran'izay zao le karazam-bariny keo fa matetika fa tsy mety tsony mety parazana aloha zao mivoiziny eto fa ny vokatra aloha le manaraka teknika tena vokatra fa le tsisy manetana dia miaina ny zava-misy fotsiny ohatran'izay fa raha mivokatra aloha zany hafa ihany le miaraka teknika misy hoe fikambanana talonina nampiasa zezibaza fa amin'izao ary le zezibaza niakatra 9 kilo 5 arivo dia tsy takatra ny anina tsony dia nampiasa asan'ireny le zezika le angongonina kely reny ohatra hoe fakofako reny natao alona anaty lavazezika dia itsindroana taikimbo dia le ndemana rano dia inona mboleny ety zao amin'izao manoloana izany fahasairana nasedrany ireo tantsaha izany dia tsy mahavita taona akory ny vokatra azo ary raha eo amin'ny lafiny vidim-bokatra indray dia maty atoka tanteraka ireo tantsaha satria amin'ny vidiny mora no andraisan'ireo mpanangy-bokatra ny vidim-bokatra dia fotony rehefa amidy le izy vidiny zalahy mora be raha ohatra ianao mividy 9 zao masomboly mety andraisan'ny zalahy 500 sy 900 sy 1000 tsy tavavoaka masoko reny zany fa dia nele hitanao moa le fiainana ty ambanivohitra ino angalana ny kojakoja kely na sira na ny savony na ny kitaha kely na siramamy kely na ny fiainana kely dia ino angalana dia vidiny zalahy mora angono zalahy vidiny mora nefa treo amidiny aminay tatsaha ihany le zavatra angono zalahy collecteur reo ety manodidiny ety dia amidiny ianao raisiny 500 sy 1000 dia amidiny 9 aminao ohatra dia zay ny tena mijaly fa tsy hoe ohatra ny anina tsony fa tena hita fa mijaly mihitsy zany araka izany dia tsapa fa tena sahirana ireo tantsaha eo amin'izay lafiny fambolena izay raha ho an'ny eto amin'ny faritra vakina karatra manokana no asiteny izay anisan'ireo faritra sopotry ny legioma maro samihafa ary manondrana izany any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fehipana ny foire de l'élevage et de la production animale andian'ny 2020 na ny foire sy ny fivarotana ireo vokatra ny tany sy ny fiompiana eo ihany koa ny vokam-pikarohana samihafa nisongadina ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana fanadiadina. Sehatra iray ahafahan'ireo tantsaha mampiseho sy mivarotra ny fikarohana ary manao fifanankalozana momba ny fambolena sy ny fiompiana ny FEPA na ny foire de l'élevage et de la production animale. Ifantoka amin'ny famokarana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny hetsika amin'ny ity andiany 2020 ity raha ny fanazavana. Zareto aloha zany dia mandray anjareto ny voa amin'ny agriculture dia eo koa ny élevage dia eo mipesa zany. Zay telo zay zany no misehatra mivantana. Fa eo koa ny administration zany zay ao ambadika ny ro rehetra reo mandray anjara eto. Dia amin'ny 2020 aloha zany dia efa mazava be fa mitraika koa any amin'ny élevage agriculture pêche zany izy raha tamin'ny andihany teo aloha zay ny vokatra azo avy aminy fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy no tena ny fotoran'izay. Mbola maro ny lesika eo amin'ny sehatry ny famokarana eto Madagasikara amin'izao fotoana isan'ny antony sy ny hetsika tahaka izao ampahafantarana sy andrisihana ny olona amboly isan'izany ny katsaka izay efa miakabidy amin'izao fotoana noho ny fitombon'ny filana sy ny fahavitsiany ireo mpamokatra ankehitriny. Ny hetsika toy izao moa dia ilaina tokoa satria anisan'ny mampariska amin'ny fampiakarana ny tany famokarana eto amintsika. Androany antiandianty moa zany dia misy ny slogan zany dia hoe ny agribusiness cœur de notre métier ozy ry zareo dikan'izay zany mbola tsy ampy mbola tsy tonga lafatra loatra ny fandraharana araka famokarana eto amintsika dia zay no imasoana bebe kokoa manomboka izao. Ny fitondram-panjakana moa zany dia efa miezaka hatrany amin'izay fampilavorariana ny fandraharana zay anisan'izany ny fihainoana feon'ny zareo foana zany ho firosoana bebe kokoa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fepahandiany 2020 trano evanjato no hita ao anatin'ity foire ity izay ahitana vokatra maro avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Aritra 10 andro ny hetsika ka ny voalohan'ny volana oktobra izao no hifarana.
fa mbola maro ny ezaka mila apetraka amin'ny fampidirana ireo manana fahasembanana misehitry ny asa eto Madagasikara. Misy araka izany ny hetsika forum handicap emploi izay natao hanomezana sehatra ireo olona manana fahasembanana sy hitadiavana vahaolana amin'ny fampidirana azy ireo anatin'ny sehatry ny asa. Ny Lara Nefson. Mbola vitsy ireo olona manana fahasembanana miasa amin'ireo orinasa manara-dalàna raha ny fanazavana. Saika mirona amin'ny sehatra tsy manara-dalàna avokoa ireo olona manana fahasembanana vokatry ny fanelikiliana azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Maro ihany koa ireo foto-drafitr'asa izay tsy mifanaraka amin'ireo olona manana fahasembanana eny amin'ireny orinasa ireny sy eny amin'ny sehatra ny fitanterana. Fihaonam-bezan'ny karakaraina ity moa zany dia fihaonana iresahana ny tontolon'ny fahasembanana sy ny tontolon'ny asa satria mahatsapa izahay fa mbola be ny ezaka tokony ho atao eto Madagasikara raha ny resaka fiatsinan'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny resaky ny asa. Ny tanjona androany dia ny ampionana ny olona rehetra, ny ambaratonga rehetra izay afaka manova ny toe-javatra eto Madagasikara. Ho an'ireo manana fahasembanana, fampiofanana ihany no omen'ny fanjakana saingy tsy ampy ny fanarahana izany sy ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavana. Asa sy orinasa no tadiavin'ireo olona manana fahasembanana raha ny tatitra voaray. Zakana aloha formation tena omeny. Formation tena omeny fa suivian'le formation zany no tsy misy hoe ny tena nanahoana le asa hoe zareo zany manome formation fa ianao no karazany hoe miezaka ho an'ny tenanao mba hampiroborobo an'le asa dia eo amin'le fampiroboroboana azy mihitsy zany misy blocage satria tsy hita le lalam-barotra dia lasa mijanona ho certificat fotsiny le formation natao fa tsy afaka piarina. Manokana zao dia tsy dia tena hoe le formation entrepreneuriale no tadiaviko fa entreprise anankiray mihitsy ny entreprise anankiray raha ohatra hoe resaka asa tanana zany dia entreprise anankiray manao asa tanana ohatra dia amin'izay zay zany tsy misahirana amin'le hoe mitady marché fa le asa mihitsy nefa manantona. No tanteraina teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nanomboka androany ny forum handicap emploi andiany voalohany izay eo ambany fiahiny ny ministeran'ny mponina sy ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary karakaraina ireo komite mpanantanteraka ny eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo fikambanana maro misehatra amin'ny fiarovana ireo olona manana fahasembanana. Ny forum handicap emploi izay sehatra iray ihaonan'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana sy ireo sehatra asa ho an'ireo olona manana fahasembanana ary ireo mpampiasa. Anome fampiofanana ireo mpanao sarimihetsika malagasy ny eo anivon'ny Canal Plus Madagasikara manomboka ny 17 ny volana oktobra ho avy izao raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra androany. Nambarany tamin'izany fa mbola vitsy ireo mpanao sarimihetsika malagasy ary mbola tsy ampy traikefa ny ankamaroan'izy ireo noho ny tsy fisian'izany fampiofanana izany. Christian Dimby. Isitraka fampiofanana eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika ireo mpilalao tantaran-tsehatra ao amin'ny Novegasy ny 17 ny volana oktobra hatramin'ny 4 ny volana novambra ho avy izao raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Canal Plus Madagasikara androany. Manana finiavana sy talenta manokana ireo mpilalao sarimihetsika malagasy saingy tsy mbola ampy ny traikefa amin'ny mahamatianina. Tantara zany eto Madagasikara dia tena vitsy na atao koa ary azo atao mihitsy hoe tena tsy misy. Izay zany no tena nefa raha tsisy ny mpanoratra tantara tsy hisy ny tantara, rehefa tsisy ny tantara dia tsisy ny zavatra hoentina eo amin'ny Novegasy. Ka ny anisan'ny formation ho ataonay zany amin'ny Canal Plus University amin'ny faran'ny volana oktobra izao dia fampianarana fanoratana tantara. Izay ny zavatra tena tianay ho asongadina eto ary ny zava-baovao koa angamba no entinay amin'ity dia ilay tantara mitohy vaovao izay tantara voasoratra tany amina firenena hafa ka novidinay dia ho adaptena amin'ny Novegasy izany hoe ho tanterahany trano mpamokatra malagasy ary koa nefa dia ho lalaovin'ny malagasy ary natolotra ho an'ny malagasy sy ny adaptena amin'ny culture gasy. Zava-dehibe araka izany ny fanomezana tosika ireo mpilalao sarimihetsika malagasy raha ny nambaran'ireo trano mpamokatra. Mazava ho azy moa ohatra ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara dia eo amin'ny entimanana foana no ataontsika hoe mbola misy foana tsy fampiny na izany na tsy izany dia miezaka
zay oam-pialatanana no anatanterahana ny zavatra rehetra na izany na tsy izany kosa nefa dia isorana be deabe ihany koa no Regasy Canal Plus fa manomboka misy ireo fiara-miasa ny velany amin'ny fampitaovana zany na amin'ny formation isan-karazany zany dia everinay zany fa zay lesoko zay dia hiatsara kokoa rehefa tonga daholo sy rehefa vita zany dingana rehetrarehetra vaovao zany. Isony Azienne avy any Côte d'Ivoire araka izany no hitondra fampiofanana ireo mpilalao sarimihetsika malagasy ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Ny tenan'izay mpamokatra sarimihetsika maneran-tany no sady mpampiofana matianina eo amin'izay sehatra izay. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ankorondrano ny La Maison du Cinéma Malagasy ivitoerana natao anabeazana ny sy ampianarana ny tanora sy ireo mpakafy horonan-tsary mba ho matianina kokoa amin'ny famokarana. Misokatra ho an'ny rehetra ny ivitoerana etsy Ankorondrano. Maro ny tanora manan-talenta amin'ny famokarana horonan-tsary eto Madagasikara ary rehefa manomboka miroborobo fatra izany amin'izao ory ampetsehatra amin'izany ka antony nametrahana ny ivitoerana La Maison du Cinéma Malagasy izay notokanina tamin'ny fomba ofisialy androany tery Ankorondrano akaiky ny gymnase Ankoay. Napetraka ty ivitoerana ty mba hanamafisina ireo teknisana malagasy amin'ny famokarana horonan-tsary. Ny tanjonay zany dia professionnaliser antsika ny teknisiany eto Madagasikara. Manana talenta maro tsika, manana talenta vonona, mana pikirizana dia manam-pahaizana tsika. Mila professionnalisena fotsiny ny fomba fiasany. Zany hoe mba ho tonga hatrany ampitan-dranomasina ny asan'izy ireo dia ampiana tosika izy hitondrana formation mba tonga an'izy rehetra zany ho professionnel. Centre de formation La Maison du Cinéma Malagasy zany hoe amin'ny voalohany izy manao mianatra dia miara-miasa amin'ny Arpi Production zay. Arpi Production comme son nom l'indique, producteur zareo. Zany hoe zareo manana projet efa concret miara-miasa amin'ny télévision. Dia ireo anankiroa zao zany miara-miasa dia zay koa moa nahatonga anay manana ny marainanay afaka ampiseho amparitaka ny zavatra vitan'ny ankizy atao anatin'ny La Maison du Cinéma Malagasy. Afaka anao hetsika, afaka mety anao festival kely na hoe projection ho an'ireo ankizy ireo zany mba ampahafantarana ny fahaizany mba hizarany koa ny projet an'zareo. Anomboka ny tapatapaka ny volana oktobra ho avy izao araka izany fampifanary voalohany raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. 16 octobre en première promotion anay formation des formateurs et cette partie ça va faire 2 mois. C'est notre première partie de notre formation. Formation voalohany atao aminay zany io mampianatra ny mpampianatra hananatra ake fa ampitany fahalalany. Mpampianatra avy any ivelany mampianatra dia hybride le izy, misy présentiel dia misy distanciel. Misy critères de sélection anay fahasotoana dia compétence an'zareo koa. Amin'ny voalohany aloha dia le ankizy autodidacte reny no ampianarinay ho professionnel satria izy ireo avy eo no ampiofanina ampianatra ny sasany hizara ny fahalalany. Amin'izay tsika tsy mihindrana olona ny ivelantsony ampianatra fa miezaka zany haka ny fahaizany zareo dia ampitana azy amin'ny eto amintsika dia hizara izy ireo ho an'ny manaraka, ho an'ny promotion manaraka hoe mba samyntsika malagasy ny fanampy. Misokatra ho an'ny rehetra izay liana sy te andalina ny fanatotosana sarimihetsika araka izany ety ivitoerana La Maison du Cinéma Malagasy ity etsy Ankorondrano. Fanampirana etan-dora no tena tanjona lehibe ho an'ny ivitoerana raha ny fanazavany tompona andraikitra hatrany. Indray mbaba amin'ny maresaka avy any ivelany dia ampidiriny Corée du Nord ao anatin'ny lalam-panorenan'izy ireo manomboka izao ny mahakasika ny fampiasana ireo nukleary izay tsy azon'ny olona rehetra tsipany. Izany no tatra nataon'ireo tompona andraikitra androany tranga izay manomevana ny fampiasana nukleary indray. Ngwa manakatona ny fampahalamba tamin'ity alina ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalamba vaovao. Samy mitombo amin'ny fahasoavana.
Vina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vavao. En choisissant l'université PEF, PEF et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.